Mbola faly miarabanao indray raha tafiaraka antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ity fianarana ity. Mbola voandro faharoa isika izao ao anatin'ilay lohahevitra hoe schéma. Ny schéma moa dia nalaintsika avy amin'ilay boky ny Deutéronomie toko fahaenina, ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy, manao hoe mihaino ry Israely. Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Misy teny maromaro anatin'io tonom-bavaka io. Marina fa tonom-bavaka izay fanaon'ny jiosy izy io, fanaon'ny zanak'Israely, ka isa maraina sy isan-kariva dia manao io vavaka io foana zareo, mba haneho fa tena manolo tena ho an'Andriamanitra izy ireo, tena maneho fanoloran-tena feno zany ity tonom-bavaka ity. Izay nahitantsika teny anakinina izy io, mienoa hitantsika omaly, Jehova ho jerentsika androany, ny tiava ho amin'ny rampitso, ny foa afaka pitso, ary ny fanahy sy ny hery amin'ny manaraka. Zay ny narantsika ao anatin'ity herinandro ity. Ary manasako anao koa dia somary jerikely isika ny teny Hebreo, teny izay nanoratana ny soratra masina, testamenta taloha izy io, mba ahafahantsika mahazo. Zay nampiasa an'le teny Hebreo omaly hoe schéma. Ny dikany hoe schéma moa dia le teny voalohany hoe mihaino, mihaino. Hitantsika tao anatin'izany fa ny hoe mihaino na mandre ato amin'ity soratra masina ity dia mihoatra lavitra noho ny fampiasana ny sofina fotsiny, izay fitaovam-pandrenesana eo amintsika. Tsy ampy le hoe naheno ny sofina, fa mbola tafiditra koa ny saina, ka tena mila mifantoka tsara amin'izay lazain'Andriamanitra, sao dia diso ny fahazahoana zay tian'Andriamanitra ho lazainy. Noho izany dia tena miasa ihany koa zany ny saina, fa tsy mijanona eto amin'ny sofina ihany. Manaraka izany dia mbola mitaky fahavonona ihany koa ny ankatoa zay lazain'Andriamanitra, ilay fihenona na fandrenesana ny afatra avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa nandre ny sofina, ny fantoka tsara ny saina, dia tokony ho babo ihany koa ny foa, ka vonona ny ankatoa izay lazain'Andriamanitra. Amin'izay dia tsy antery fa ampitiavana ny fankatoavana an'Andriamanitra. Araka izany ary dia tena mivelatra lavitra kokoa, tsy araka ny fiheverana azy, le teny voalohany hoe mihaino. Lesona sarobidy ao antsika loatra io tantara mikasika ny fihainona io. Koa andesika hiditra amin'ny fizarana faharoa ao anatin'ilay schéma dia ny hoe Jehova. Fa mialohany andinitsika io teny hoe Jehova io dia andao aloha isika hivavaka. Rainay masino, soranay anao ny fitahina zay nomenao anay. Tombontsoa zay mbola omenao anay, mbola ahafahanay miara-mianatra amin'ny teny io ity. Manasa anao zay mba hampianatra anay, ny fanahinao no hitarika anay, anazava ny sainay, indrindra fa ny anaranao no anaranay androany, dia tario izahay, azahoanay tsara ny momba izany, ka aizanay mampiatra izany koa amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny hoe Jehova dia tsy inona fa anaran'Andriamanitra izy io. Raha ny marina dia anarana manokana fa tsy anarana iombonana, zany hoe anaran'Andriamanitra manokana izy io. Misy tantara mahafinaritra mikasika ity anaran'Andriamanitra ity ato amin'ny soratra masina, nanomboka tamin'ilay fihaonana teo amin'Andriamanitra sy Mosesy voalohany no niatom-bony'ity anarana ity. Ao amin'ny Exodosy toko 4 moa no misy ny tantara. Niantso an'i Mosesy Andriamanitra tao anatin'ilay roa memy mireta tsy mety maty, ka naniraka azy mba ho any Egipta hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Tao anatin'izay resaka ny fanaovan'i Mosesy sy Andriamanitra izay no nanontanian'i Mosesy hoe iza no anarana hoentiko any amin'ny Egipta. Ary tamin'izay Andriamanitra no namaly an'i Mosesy eo amin'ny Exodosy toko 4 ny andininy 410, ka toy izao no namalin'Andriamanitra azy. Ary hoe Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ary koa hoy izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao zay izy nefa naniraka ahy ho aty aminareo. Araka n'io andininy io dia ny anaran'Andriamanitra izany,
de hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Faharoa, izao zay izy. Satria Andriamanitra no resahana eto, de naneo ny mahamandrakizay azy ny mpandika ny baiboly protestanta malagasy, le dikateny 5 ity le baiboly fampiasa antsika mahazatra ity. Fa raha mijery ny dikateny katolika isika, zay manakaiky kokoa ny dikateny fototra eo amin'ity andininy ity, de zao ny baiboly katolika. Ary hoe Andriamanitra tamin'i Moizy, izao no ilay misy, izany hoy izy no avalinao ny zanak'Israely, ilay misy no manirakahy aty aminareo. Mahafinaritra fa tsy ahitana an'le hoe hatrizay ho mandrakizay zany amin'ity baiboly katolika ity. Ary marina fa io misy ny anatin'ny dikateny fototra, tsy tena maneho mivantana an'le hoe hatrizay ho mandrakizay ny ao anatin'ny baiboly amin'ny teny hebreo, fa hoe izao no ilay misy, na izao zay izy no anaran'Andriamanitra zay nomeny any Mosesy. Manona izany dia nanao fanatsarana ny mpandika ny baiboly protestanta ka namoaka ny dikateny 4 tamin'ny taona 412 ny 1 ny volana Jona, ka toy izao ny voalaza eo rehefa nahitsy izy io. Zao ny anatin'ny dikateny 4 amin'ny baiboly protestanta. Itya le dikateny 5 ahitantsika le hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Fa ao anatin'ny dikateny 4 de zao ny voalaza, de hoe Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao zay izy teboka. Ary koa izy zao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao zay izy no naniraka ahy ho aty aminareo. Tena manakaiky kokoa ny dikateny fototra zany io dikateny 4 io amin'ny baiboly protestanta, raha mitaha amin'ny ireo dikateny 10 rehetra teo aloha. Ka ao amin'ny dikateny fototra amin'ny teny hebreo zay nadika hoe izao zay izy, na izao no lay misy amin'ny dikateny katolika, dia litera 4 monja no eo. Raha hainao ny teny hebreo dia ny litera eo dia wao, vao, wao, yod sy he, vao, he, izay zany no hita eo. Yoda he, vav, he. Raha amin'ny fanoratra latinina dia tsorina fotsiny izy io hoe YH, WH no fanoratra azy io. Zany moa no atao hoe amin'ny teny teknika hoe transliteration amin'ny teny baiko na teny teknika. Ka io anaran'Andriamanitra zay litera 4 monja io no antsoin'ny teolojianina hoe tetragramme na tetragrammaton amin'ny teny anglisy. Ary izy io dia miverina imbalo 270 ao amin'ny soratra masina na ny testamenta taloha zay nosoratana amin'ny teny hebreo. Ary larana 7 izy io amin'ireo teny miverina imbetsaka indrindra ao amin'ny soratra masina. Zany hoe tena miverina matetika izany. Teny 9 monja zany no eo alohany, fa tena hita matetika. Zany hoe vao manokatra ny testamenta taloha ianao de hifanena matetika amin'ity anaran'Andriamanitra tetragrammaton ity na tetragramma ity, ilay litera 4 YH, WH na yoda he, vav, he. Ny mahaliana de zao, tsy mitovy amin'ny anarana rehetra ny anaran'Andriamanitra, ary izy misy no nametraka ny anarany mba ho masina ka tsy maintsy mitaky fanajana, mila hajaina. Ary nofitian'Andriamanitra ao anatin'ny didy folo ny fanambarana ny sitrapony teto amin'ity tany zay nanota ity. Ary mario tsara ane, fa amin'ireo didy folo ireo zay efa famintinana ny sitrapon'Andriamanitra, ny iray amin'ireo de miresaka manokana momba ny anaran'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodus 20:7 manao hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehova ho tsy manan-tsiny zay manonona foana ny anarany. Tena azahoana tsiny amin'Andriamanitra izany ny tsy fahaizana manaja ny anarany. Manome fanampanazavana ny dikateny katolika. Ao amin'ny dikateny katolika amin'ity andininy ity dia zao ny fanambarana
amin'ny Exode 2:27 fa dika teny katolika hoy izy hoe tsy anonim-pona ny anarany Yahve Andriamanitra ao ianao fa tsy avelany Yahve tsy ho voasazy zay manonim-pona ny anarany. Ry havana, tena zahoana sazy mihitsy izany avy amin'Andriamanitra ny tsy fanajana ny anarany. Inona ary zany io sazy io? Inona ny sazy mety ho azo? Tao amin'ny bokin'ny Mosesy moa zany dia nisy sazy anankiray izay nilazaina sy nampitaina tamin'ny fiangonana. Ao amin'ny Levitikosy 4:4-20 zao le voalaza: fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehova dia atao maty mihitsy. Torabato azy tokoa ny fiangonana rehetra, na vahiny na tompon-tany, raha miteny ratsy ny anarana dia atao maty izy. Ry havana, tena mahafaty izany ny tsy fanajana ity anaran'Andriamanitra ity. Nisy toromarika avy amin'Andriamanitra fa tena atao maty zay rehetra miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ka raha tsy ajaina le anarana zany dia mitondra amin'ny fahafatesana. Nandray am-po izany zanak'Israely ka nisafidy ny tsy hanonona ilay anaran'Andriamanitra zay nomenan'i Mosesy, ilay litera anankefatra. Tsy hanonona mihitsy le anarana hoe YHWH. Dia inona ary zany no atao rehefa mamaky ny soratra masina? Satria tsy azo atao ny manonona le anarana, tsy azo vakiana le anarana, kanefa miverina imbetsaka le anarana 4,000 mahery, 7,000 latsaka kely. Mba tsy hamakiana le anaran'Andriamanitra ary zany dia nitady anarana hafa, teny hafa hasolo azy ny zanak'Israely rehefa mandalo eo amin'le anarana. Ka rehefa mamaky baiboly zany ka tonga eo amin'le anaran'Andriamanitra, le litera anankefatra, dia nisoloana hoe Adonai no famaky azy. Le teny tsy miova fa le litera efatra ihany, fa ny famaky azy dia atao hoe Adonai. Koa isaky ny mandalo eo amin'le anaran'Andriamanitra izany ny mpamaky ny soratra masina, dia zao Adonai foana no vakiana, fa tsy ilay litera anankefatra. Ny voasoratra le litera efatra YHWH, saingy Adonai kosa no vakiana mba tsy hanononana le anaran'Andriamanitra. Izany ny fomba nataon'ny zanak'Israely, ny jiosy, mba hanehoana fanajana ny anaran'Andriamanitra. Inona nefa ny vokatra nateraka izany? Nateraka izay tsy famakina ny anaran'Andriamanitra izay. Vokany tsy nisy nahay namaky intsony io teny io taty aoriana. Koa rehefa nadika ny baiboly amin'ny fiteny hafa, dia betsaka no nandray ilay tompo hosolo ny anaran'Andriamanitra araka ny fomba famaky ny jiosy azy. Ohatra, ny baiboly teny frantsay zao rehefa tonga ny anaran'Andriamanitra litera anankefatra, le miverina imbetsaka, dia Seigneur no ataony eo, saingy atao majuscule sora baventy. Teny anglisy ndray dia Lord no hita eo, atao sora baventy. Zay ny amantara anazy mba hiavahany amin'ny hoe tompo hafa. Dia zao no nahafatra nafinaritra rehefa nanao ny dika teny ombonana eto Madagasikara ihany koa ny kristianina malagasy, dia narahana zay fitsipika izay, ka nampiasa ny teny hoe tompo ihany koa ao amin'ny baiboly diem, fa natao ihany koa sora baventy. Ary taty aoriana rehefa namoaka ny dika teny fahenina ny mpandika baiboly protestanta malagasy, dia nanaraka zay fitsipika zay ihany koa. Ity dika teny fahadimy ity mbola hitantsika hoe Jehova, fa ny dika teny fahenina kosa dia efa tompo no nasolo izay mba hanehoana izany fa misy fanajana lay anarana. Ka ny dika teny protestanta fahadimy le mahazaza ny kristianina maro dia voalaza amin'ny didy 10 ao ny hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsy manan-tsiny izay manonona ny anarany. Dia ao amin'ny dika teny katolika indray izy io tsy hanonom-poana ny anaran'i Yahve. Amin'ny diem aza manonom-poana ny anarako ianao, fa izao tompo izy ao. Any amin'ny dika teny protestanta fahenina aza manonona foana ny anaran'ny tompo Andriamanitra ao. Ireo no ohatra azontsika raisina androany raha ny zava-misy eto amintsika eto Madagasikara. Fa raha maninanao ny andinga lalandalina kokoa, dia azonao atao ny mijery fiteny vahiny maromaro araka izay hainao sy tianao. Araka izany ary dia tena ikena
fa sarotiny Andriamanitra amin'ny fampiasana ny anarany ary tena mitaky fanajana tokoa izy. Koa ino ary zany ny vaolana ho antsika mba ahatonga antsika tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny tsy fanajana le anaran'Andriamanitra. So ihany fa tonga teto an-tany Jesosy mba ho modely, mba ohatra ho antsika, satria tonga teto izy mba hampianatra antsika ny tokony atao. Toy izao no nanambarany izany ao amin'ny Jaona 3:15. Hoy Jesosy: fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Na mila fianarana ho antsika tokoa Jesosy, ary manasa antsika izy mba hanao toy izay nataony. Nanamafy izany ny apôstôly Jaona taty aoriana ao amin'ny Jaona 1:2-4 izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Tena tsy maintsy mandeha toy nandehanany Jesosy tokoa ny kristianina rehetra na ny mpanaradian'i Jesosy. Dia inona ary zany no nataon'i Jesosy manoloana ny fanajana ny anaran'Andriamanitra izay iray amin'ireo 70. Fifandraisana eo amin'ny ray sy zanaka no nasehon'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany. Ary na ny fampianarana izay nataony aza dia noresahany fa tokony ho raisina ho toy ny ray Andriamanitra. Andao anie ho jerena izay voalaza ao amin'ny fampianarana izay nataony hoy izy ao amin'ny Mateo 5:5. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra isika satria isika atao hoe zanak'Andriamanitra. Eto dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra ny mpampiavana. Dinao ho jerena ny toyany. Mateo 5:5. Aoka hazavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Jereo tsara ny fanambarana krity. Inona antsika Andriamanitra? Raintsika. 5:7. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Zanaky ny rainareo izay any an-danitra. Ry havana, jereo tsara fampiasan'ny kristian'ilay Andriamanitra eto. Raintsika izy. Iraintsika izy. Manao indraindray ny amin'ny toko hafa, toko 4 ohatra, dia mbola averiny matetika ao fa raintsika Andriamanitra. Asiko anao mba hamaky ny toko 4, 1:1, 2:9, 2:4, 5:10, 2:4, fa dia mbola raintsika foana Andriamanitra. Eny fa na ny toko 7 aza dia mbola raintsika. Fa ny anasako anao manokana androany dia izao. Ny tena mahafinaritra dia nolazainy mihitsy, nampianarin'i Kristy mihitsy fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra isika dia toy izao ny fiantsonan'Andriamanitra. 5:5 ao amin'ny toko 4 ao amin'ny Mateo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao. Kristy eto dia mampianatra antsika fa raha tiantsika ny hanamasina ny anaran'Andriamanitra dia inona no atao? Antsoy hoe ray izy, rainay izay ny an-danitra. Ary rehefa nanontany azy indray ny mpianatra taty aoriana ny amin'izay fomba entina iresahana amin'Andriamanitra na ny fomba fivavaka amin'Andriamanitra dia izao no navaliny. Lioka toko 2:12. Hoy izy: raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao. Dia mbola naveriny indray izany fa ny fanamasinana ny anaran'Andriamanitra dia ny fiantsona azy hoe ray rehefa mivavaka aminy. Tena mahaliana tokoa ry havana. Fa nanome lesona tsara ho antsika Jesosy mba ho fanajana ny anaran'Andriamanitra ka ankatoavantsika lay didy mahakasiky ny anaran'Andriamanitra. Ary raha misy mbola mahatsapa fa sarotra izany manaraka izany lesona izany dia izao nataon'i Kristy amin'ny Jaona 1:2-4. Fa izy rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Vonina nanome hery anao Jesosy ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra ka ahatonga anao hiantso azy amin'ny anarana hoe ray, ka tsy hampiasa ny anaran'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra rehefa miresaka aminy, fa isafidy kosa le fiantsoana tsotra dia ny hoe rainay izay ny an-danitra. Ilay hery eto amin'ny teny Grika dia azo adika ihany koa hoe anarana na fahefana ihany koa. Ary na ny fanahy masina koa aza dia tsy hamela antsika ho irery fa mitarika antsika ho tonga sy hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana. Toy izao ny voalaza
ao amin'ny Romana 8:7 fa izay tary ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Jesosy manome hery mba hatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina kosa mitarika atsika ho zanak'Andriamanitra. Ary raha mbola sahirana ihany isika ka mety hanadino indraindray dia mbola vonina hampatsiahantsika ihany koa ny fanahy masina. Andiny fa amin'ny Romana 8:7 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary n'Andriamanitra ray aza dia mahita fifaliana amin'ny fiantsoana antsika hoe zanany. Anao jerena ny Jaona 1:7 endrey manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ao antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika ry havana malala. Jereo ry havana, zany mpiara-miasa eo amin'ny Andriamanitra telo izay iray izany. Andriamanitra ray miantso antsika hoe zanaka. Jesosy manome hery hatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina mitarika atsika mba hatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ry havana, tena mariky ny fitiavan'Andriamanitra atsika mihitsy ny antsoina atsika hoe zanany. Karaka le fiteny malagasy manao hoe fiteny famaly mahatsara fihavanana, dia tokony hanahoana re zany ny fanehoantsika fa tian'Andriamanitra ihany koa isika amin'ny fiantsoantsika azy hoe ray. Ny apôstôly Paoly dia nahalala tsara izany fampianaran'i Jesosy izany, satria nano fampianarana mivantana avy amin'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Dia zao no nosoratany ao amin'ny Romana 8:5 mario tsara ny nosoratan'i Paoly fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana zay antsontsika hoe abaray eo. Dia namafina ty amin'ny Galatiana 4:4 ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho ato ampotsika ny fanahy ny zanany miantso hoe abaray eo. Ry havana, izany nampianarin'ny apôstôly atsika, izany nampianarin'ny ten'Andriamanitra atsika, antsoina isika hiantso n'Andriamanitra hoe ray eo. Moa tsy Jesosy tokoa va no efa nampiaza ny fiteny izany ao Marka 4:12 hoy Jesosy, abaraiko eo zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy sitrapoka nena atao fanenao. Le hoe abaraiko, ny aba moa dia teny aramianina izy io. Ny abaray dia teny ilazana ny ray zay maneho fa akaiky koa ilay zanaka ilay ray. Raha amin'ny teny frantsay izy io dia zao dika hoe papa. Papa maneho fa tena akaiky. Zay somary akaiky koa raha mitaha amin'le hoe père. Ary izay le raintsika malagasy hoe papa. Ka rehefa mba te hianta-hanta amin'ny dada iny lay zanaka, papa, papa, zay no ampiasaina. Raha tsorina izany dia zao maneho fifandraisana fifandraisana akaiky mihitsy le hoe ray sy zanaka eo amin'Andriamanitra sy isika. Ary zay mihitsy ny fanirian'i Jesosy mba hiainantsika dia voaro azy sika amin'ilay fanonana foana an'Andriamanitra. Toy izao manko no soratan'ny mpanoratra iray tao anatin'ny taridalana fianarana soratra masina ho an'ny lehibe, 3 taona 422 tona ny lohateny hoe ireo fampianaran'i Jesosy eo amin'ny fizarana voalohany pejy 5 dia zao ny volazan'ilay mpanoratra: fifaliana ho an'i Jesosy ny miresaka momba an'Andriamanitra sy miantso azy hoe ray. Araka ny hita ao amin'ireo filazantsara 4 dia mihoatra ny 300 ny fampiasan'i Jesosy ny anarana hoe ray ilazana an'Andriamanitra. Maneho ny fifandraisana ampolalina tokony ampiray antsika amin'ny tompontsika io anarana io. Afaka mifaly amin'ireo isika sy amin'ny tombontsoa maro hafa koa rehefa manakaiky an'Andriamanitra, rehefa manaiky an'Andriamanitra ho raintsika any an-danitra. Dia nanamafy izany ny mpanoratra iray ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe inonareo ny fanoharana, eo amin'ny pejy 420 hatrery amin'ny 520. Zao nambaran'ilay mpanoratra mba hampahery ny fitokisantsika an'Andriamanitra dia mampianatra antsika Kristy hiantso an'Andriamanitra amin'ny anarana vaovao, anarana mifaningotra amin'ny fifandraisana mamy indrindra amin'ny fon'olombelona. Nomena antsika ny tombontsoa hiantso an'Andriamanitra tsy hita fetra ho raintsika. Io anarana io le hoe ray, lazaina aminy, ilazana azy dia famantara ny fitiavantsika azy sy fahatokitsika azy, ary antony ny fitsinginany antsika sy ny fifandraisany amintsika. Ka rehefa tononona izy io, rehefa mangataka ny fankasitrahana na ny fitahiana avy aminy isika dia toa feon-kira eo antsofiny, mba tsy heverantsika fa
fahasasaina ny miantso azy amin'io anarana io dia naverimberiny hatrany izany. Tiany Jesosy ho zatra izany fiantsoana izany isika. Mihevitra antsika ho sahala amin'ny zanany Andriamanitra, efa nifidy antsika ho tonga fianakavian'ny Andriamanjaka, zanaka lahy sy zanaka vavy ny mpanjaka ny lanitra. Manasa antsika izy hatoky azy amin'ny toky lalina sy mafy kokoa noho ny zaza mitoky amin'ny rainy eto an-tany. Tokony hodinitsika tsara ny lesona nomeny Kristy mahakasika ny fivavahana. Misy siansa avy amin'Andriamanitra ao amin'ny fivavahana, ary ny fanazavana nomeny dia mitondra ny lohantsika foto-kevitra ilainy rehetra ny mahazo azy. Ry havana, jereo zany fanambarana izany. Jereo zany fanambarana izany. Tiany Kristy ho zatra iantson'Andriamanitra hoe ray ao anatin'ny vavaka. Raha fitinina zany dia hitantsika treto hatrany amin'ny andro voalohany dia manasa asianao Andriamanitra mba hiaino, hifantoka tsara amin'izay voalazan'Andriamanitra ary hankatoy izay lazainy. Hipetraka eo amin'ny toerana irian'Andriamanitra isaisianao dia ho isan'ny zanak'Andriamanitra, ka hitondra tena anaka ny mahazanak'Andriamanitra, tsy hanonona foana ny anaran'Andriamanitra ary anaraka ny fampianarana izay nomen'i Jesosy mikasika izany, ka ho hita eo amiko sy eo aminao fa zanak'Andriamanitra isika. Hahita fifaliana amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ho raitsika, ka nisan'izany ny vavaka ataotsika dia anehoantsika fa manaraka ny fampianarana nomen'i Jesosy isika. Eto am-pamaranana dia iriko ny vavaka ho anao mba ho tanteraka eo amiko sy eo aminao, zany hoe zanak'Andriamanitra isika. Ndesika hivavaka. Rainay izay ny an-danitra, misaotra betsaka no ny lesona tsara izay nomenao anay. Miantso anay anao omaly mba hiaino anao izahay, ary anao dia miantso anay zanakao izahay, manaiky izahay ho isan'ny zanakao. Koa meo anay ny hery mba hahafahanay mitondra tena mahazanakao anay. Tario izay milalany fanainao masina mba ho zanakao. Dia ho hita eo aminay sy eo aminao ny fifandraisan'ny ray sy zanaka, ka zany fitiavana izany no hamatotra anay aminao. Raha mipitso dia taio izahay mbola afaka hanonay ny fianaranay eto, ka hijery manokany amin'izany fitiavana izany. Zava-dehibe tokoa manko ny fitiavana, koa tehiriza ao anatin'ny fahasoavanao izahay. Ho afaka hiaraka indray raha mipitso amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.